Voici fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Voici renesinao amin'ny valina tsakafo efany alina. Voici Miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandaranao izitsika ity amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Miaraba ihany koa ny italian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sinez ary miaraba koa ny Europeantsika mazatra amin'izao takariva izao. Ny amboantsika azy Frank Ramarson teo moa zany ny fitokanana ny kianjan'ny maki tetsy Andotapenaka narahana fampanantenana maro samihafa ho an'ny maki ho an'ny mpilalao boula na ny pétanque zany misy ihany koa ny resaka akademia ho an'ny fanatanjahantena. Ny fantamiana Frank Ramarson dia hoe tsy efa fampelezan-kevitra very sa hoe ahoana no fijery ny Corriere de Madagascar azy. Raha ny tena marina dia mamariparina ny titezamita izay mitovy amina mandat présidentiel mihitsy Andriamatoa Andrajoelina. Ary raha nahita isika fa niarana nomboka niakatra tao fitondrana izy Andriamatoa Obama. Tsy mitovy moa le fomba fiakarana tao fitondrana fa ny Andriamatoa Obama dia fifidianana malalaka. Ny aty moa zany dia araka ny filazan'ny comité international teo dia fanokana mpanjakana. Ka fanokana mpanjakana zany dia navita mandat ray le olona. Tao anatin'izay tsy nisy fifidianana, tsy nisy hoe légitimité zany populaire. Ny azo lazaina dia ozy ianao hoe fampelezan-kevitra ve le izy sakosa hoe zava-bita tao anatin'ny tetezamita. Satria raha ohatra ny olona ao anatin'izay taontsika hoe ara-dalàna dia afaka nanao an'izay nataon'Andriamatoa Andrajoelina izay ihany angamba. Fa ny zavatra samihafany fotsiny dia ny hoe avaizany vola nanaovanareo hôpitaly Manarapenitra ny temple du biotsika ary inona koa zany ny vola ampiasaina amin'izay fampanantenana lazain'izay. Sakosa angamba hoe misy fifidianana filohan'ny repoblika ato. Ary amin'izay zavatra izay zany dia ohatrany hoe ahoana tokoa moa zany ilatsaka izy sa tsy ilatsaka. Ka zay no anisany andrasana tamin'ny diany tany an-tanzania teo Frank Ramarson. Ka amiko ngamba Andriamatoa Andrajoelina miandry fotoana fa raha ohatra moa zany raha dinihana lalina manady atsara ny mpanao politika ny mpanao gazety amin'izay fekevitra laniny ataontsika hoe ny comité international iny ny SADC mbola feriketo izay ao anatin'le resaka hoe subsidiarité dia tsy maintsy ampiarina le ny tsia ka raha ohatra Andriamatoa Andrajoelina tena hoe vonona mary ny fondrono izy ny décision manina tsy milaza hoe ilatsaka fa hoe miandry fotoana iny moa zany ny andrasana. Sakosa hoe raha ohatra kosa manafaindrena eo izay mandidina asy izy dia aloha miandry amin'ny manaraka fa efa vita moa zany ny zava-bita moa tao amin'ny tetezamita mangatany izy zany fa hoe efa vita zany ianareo satria efa tona tao amin'ny fitondrana dia aleo zany aloha hiditra amin'ny tena fitondrana ara-dalàna tsika minara amin'ny fifidianana malalaka. Fa ny anisan'ny nasongadiny ko moa zany mahakasika an'le famitsora keloka Frank Ramarson zany hoe ny SADC zany ohatrany mangataka ny tokony mbola hijerenana izy iny ohatrotry ny ahoana no fizotran'izay. Ny SADC iny fa miteny ampiaro ny artikla 20 ary izy ampiaro ny amnistie ka ny zavatra na mangaka amin'ny fomako dia hoe mandika ny tombontsotro ny SADC. Avereo izy ny olona rehetrarehetra zay mialokaloka ny velany no ny antony politika dia mody zany ireo. Anisan'izany Andriamatoa Marc Ravalomanana fa ny mbola fanontanina mipetraka foana hoe efa nanaiky zany ny SADC efa ao anatin'le filazan'Andriamatoa Marc Ravalomanana za tsy latsaka fa aleo ahody manina raha taterahana zay fa dia hoe mbola hoe fandirandirandray mbola mamerina ihany aza ny sasany hoe tany amin'ny Dakar 2 zay efa lasa tany orina tany folo taona mbola verina ndray amin'izao fotoana izao hoe tainao ohatran'izay zany Andriamatoa Andrajoelina na misy azy taontsika hoe fifanarahana politika mbola azo nidikany satria Andriamatoa Ravalomanana tamin'ny taloha zany dia hoe tsy nanaraka Dakar 2 Andriamatoa Atsiraka ange nitaontsika hoe adversaire ange Ravalomanana tamin'izany Andriamatoa Atsiraka izy nge Ravalomanana zao miaraka ao anatin'izay sy Andriamatoa Zafy Albert trois mivasy dikan'izany zany dia fa hoe efa nisy tateoriny zany fandravona andrara andreo loka inona nidiran'ny mouvance Rajoelina izay pombazy amin'izay Dakar 2 no avy atserina no avy dia ny hoe tokony hiditra anatin'ny ataontsika hoe légalité constitutionnelle ary koa
tokony eritreritra hoe to anatin'ny efataona hoe na de hoe ary zay lazainao mpitary manara-penitra ny tondra asa vaovao ve zany nampienan'ny ataontsika hoe reo aretina zay lazainy RFR ny teny an'izany androany hoe mbola mipetraka nampiena ve zany ny olona mbola tsy afaka mianatra eny sekoly nampiena ve zany ireo olona zay tsy afaka ataontsika hoe mitsabo tena ireo temple rugby firy ny asa azo nyvokatry reo nataontsika hoe afaka ve zany hoe micompense an'le asa very tamin'le ataontsika hoe agoa tamin'ireo ataontsika hoe fanakatoana orinasa zany ke zavatra taviny olona hoe ifamerena zany rehetrarehetra zany tsy vita ny teteza mihitsy zany ary zany zao tokony isy zany bilan atao fa tsaromana ao anatiny hoe collision amin'ny Atsonjobe temple maki rugby fanaovana pétanque amin'ny 2014 an'le hoe pétition rugby ataontsika hoe CAN junior championnat mondial junior tsika ary keo hoe ame vola matianina an'ireo rugbyman nareo amin'ny manomboka amin'ny janvier zany zavatra zany amiko dia karazana démagogie daholo satria tsy mitondra mamelona ve zany l'opérateur économique mamelona ve zany ny fambolena mamelona ve zany ataontsika hoe asa ny asa tanana mavelatra ve zany ataontsika hoe ny tontolo ny toekarena tsy mivaly tena amin'izao fotoana izao ary zay no ataoko hoe tombo ve ny arim-pirenena izy mantsy hoe tokony andoka azy ny vahoaka malagasy tsy enao no tokony teny an'izany fa aloha ny olona no ankalazan'izany raha te ankalazana zany fa hatram'izao aloha dia feno ny olona vao ampesta feno ny olona tsy mananasa feno ny olona mbola tsy afaka mampianatra ny zanany ary mbola feno CSP mikatona ka ataoko ngamba fa tonga ty dadabe Noely ho avy izy ina zavatra omeny mianjanja an'izay ny vahoaka malagasy hoe tokony tsy latsaka koa non de maturazuel zay ngamba cadeau lehibe azonao omena ho amin'ity krismasy ty eo amin'ny lafiny zay politika zay any Franck Mason makasika ny anivon'ny fiainana ataoko rehefa krizy ohatr'izao anatin'ny firenena na tombotra ny fifidianana miseho avokoa ny karazana olana samihafa ny anivon'ny atoko farany teo Fetson Andrenirina nametra-pialana atao anivon'ny atoko PSD ny tarihany ambolana vitsy any moa zany ny tantanany anio inona ny tena tombadika zay rehetrarehetra zay Franck Mason ny eo matsy le hoe manao PA izy ny teny frantsay zany hoe ianao zany dia aka ividy ny lohany atoko anankiray dia hoe veriny moramora zany satria ianao tsy tao anatin'le atoko ianao tsy mbola membre politika tsy misy congrès dia ny bombardena ataontsika hoe floan'le atoko nateritra n'le ataontsika hoe mpikambanao nateritra koa amin'ireo zanaky mimpanorona hoe ahoana tokoa moa zany hoe amitsy amin'ny fomba démocratique nangalany an'le antoko fa hoe amin'ny fomba tsokoso ary eo no atoko-panao hoe zay le mbola fampianarana ho amin'le hoe ataontsika hoe fitantanana ataontsika hoe ara-pirenena na amin'ny antoko azy ary hitako amin'izay fa na dia eo aza ny ataontsika hoe le antoko PSD tsaka ny antoko maroany dia tsisy manaja an'le lalàna mifeny'le antoko zay nylaniana tany amin'ny congrès sy ny teteza mita sy tany amin'ny CST hatram'izao aloha tsy mbola misy io izy ministère de l'intérieur hoe manara-dalàna na amin'ray azy zany hoe io zany tokony mbola misy fanabeazana vaovao tokony hoe amin'le hoe renouvellement classe politique hoe ataontsika hoe fanovana manara-penitra tsy moina fa ampiasaintsika iteny zay ny fanaovana politique eto Madagasikara dia hoe mifisy ny idéologie satria ireny zao dia hita fa tsy fantatra izy idéologie zay nisan'le filoha ingénieur Fetson fa dia hoe lasa izy tao amin'ny antoko social-démocratie dia hatram'izao dia eo ny efa rano voatery miala izy moa satria be loatra le ataonao hoe pression na taty amin'le fikambanana Jacques Premier République na le fikambanan'ireo zay niaraka tamin'ny Philbert Tsirano na ny anatin'ny antoko PSD mihitsy azy dia ny hoe antoko natanjaka taloha antoko nanamaha izy azy dia tokony zany anaraka ny statut aloha satria zay zavatra voalohany amazazatra dia manara-dalàna satria constitution les statuts amin'ny antoko politika ray dia raha zay mbola tsy arahanao ahoana ny idiranao amin'ny lalana mafimafy kokoa eo amin'ny ataontsika hoe filatsahana ny filohan'ny repobika fa naizanona zany misy mametraka hoe atoko mpianakaviana ve le PSD mo etsy an-daniny zay ihany koa natory izy teo loloha teo isaky ny fifidianana miseho any koa moa no ametrahan'ny olona an'le io atoko Franck Mason tsy eo antoko teo mpianakaviana fa mariny zany fa nisy namorona an'io dia indray matao Philbert Tsirano toboka la André Réchamp toboka la Laurent Boudikiky toboka la Tsibo Calva ary mahana ny zanany tokoa ohatra misy ny olona manko ohatra hoe alova tsy mifindra ve izy ty tsy ohatran'izany ny filazana azy satria misy ataontsika hoe na ny zanank'ireo olona reo misy tsy ao anatiny ny antoko PSD fa zay mahana le target social-démocrate
zay ny zany satria hitanao na ny frantsa azy na hoe misiary niaraka tamin'izay moto de Gaulle dia lasa ny parti socialiste ohatrany hoe Louis Jox zao na iny atao Pierre Jox zay minisy fitsarana tamin'izany betsaka koa zany a ireo zay ataontsika hoe mamizay zavatra zay dia misy zany ataontsika hoe ao anatin'izay rehetra zay na ny États-Unis na ny Angleterre dia misy zany zanaka mpanao politika manana zay fenkeva tsy hoe antoko mpianakaviana akory fa ny zavatra tena tsy tian'ny olona tamin'ny zavatra nitsanga dia tsy nisy hoe fampiarana tamin'ny base politika ny PST satria betsaka koa zany zay tsy niteny ary ianao miteny hoe fividiana ve zay vao mifofo dia mijato hoe ny antoko sinezy ary resaka ianao fa betsaka koa zay antoko zay nampatoriny fanjakana zay tsy navelany teny fa zao zany zao dia hoe tonga amina tanjona vaovao kiondalana vaovao dia lasitsika zany zao ataontsika hoe miaina an'izay zany amin'ny fiainana politika vaovao zany hoe mety hanana candidat zany io atoko PST eo amin'ny fividianana filoham-pirenena ohatra Franck Ramason ny atoko ngamba fa le congrès zay mitsangana ngaminy antoko PST za manko tsy ao anatiny fa fantatry fotsiny fa raha ho anay zanaky première république voalohany zay miaradi amin'ny PST dia mahana candidat zahay ary za koa tsy mba miara-pity zanaky première république io samihafa zay dia tsy maintsy hanolotra candidat io ary manana candidat amin'ny élection manaraka io zany tsy fantatra mo izy le candidat fa tsy maintsy misy io candidat isaoranao Franck Ramason teto amin'ny fandarana isika tamin'izao androany zao ary misaotra anao sinezy ary misaotra koa zany amin'ireo zay neontsika ankihitriny mandrapita fa amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny alliance 92 renesinao amin'ny valolatsakafo efa ny alina